eo ny eny amin'ny RTP-Larobia, eo ny any amin'ny Saint-Jean Mangakely, eo ny any amin'ny Fanuely, Imerina, Arvona. Ireo zany rehefa natambatra dia natsandratsandroany dia 300 isa ny isan'ireo andia apinga zareo zany ireo 300 isa ireo dia zareo reo nianatra nandrisan'ny fito volana ny fianaran zareo ireo mpianatra ireo zany dia efa mafeny kabary rehetra mihitsy amin'ny sehatra momban'ny tontolon'ny kabary zany dia vita andreo mpianatra ireo daholo izay rehetra izay. Efa maro zany tanora resilatra isa taona izahay satria andiany faraka ambin'ny folo moa ity misy atsika ity zao izany hoe isa 20 taona zay nisy ny fikambanana 300 mahery foana ny fanandratana nataon'ny fikambanana ity noho izany zany amina arivo ny mahery any maromaro mihitsy ny mpianatra rehefa voaka azy ary tanora ny akamarony ireo mpianatra zay nampianarina ireo. Mampiavaka andreto andian-dreto mihoatra amin'ireo andiany folo teo. Ny mampiavaka ny anarany reto satria anarana miapinga ny andian'ireo nefa ny fikambanana miapinga dia ao anatin'izay zany manana sekoly tsy miankina izahay antsoina hoe école privée apingatao mankalaza ny fahaditaonan'io sekoly tsy miankina io izahay dia ny tsangam-bato moa efa vita ny fanaovana ny trano amin'ny sekoly mihitsy ny tsangam-bato napetsaka ao anatin'izay dia ny famaranana an'izay 5 taona zay zany ny fanandratana andreto andiapinga zay isa 300 isa ireo. Ny lanjan'ny toerany kabary amin'izao fotoana izao dia nany filompirnera amin'ny kabary tsy maintsy mikabary izy ahafahany mampita amin'io niza tsy apitra hafatra dia tsy maintsy mikabary izy noho izany tsara toerana iresaka momba ny kabary eto amintsika amin'izao fotoana izao satria na ny fanjakana manao kabary na ny any am-piangonana manao kabary na ny eny anivo fokotany mbola kabary foana ny ainatsika tsirairay afaka manetana atsika tanora zany na ny kely na mbo efa lehibe ihany koa satria ny olona afaka ara-pitenenana dia mavita misy izao dia misy izany satria tamin'ny teny daholo no entina namoronan'Andriamanitra an'izao zavatra rehetra zay hitatsika izao raha te iova zany ny fiainanao dia mianara aloha miteny dia mihatsara ho avy ny lafim-piainanao rehefa avy eo. Mampiavaka fampianarana avy amin'ny fanaraka vanim-potoana misy ny apinga aloha tsy manao salama mihitsy sanatiavina zany malaza maty amin'izao ny fampimezana kely tsy manao amin'izay zay fa mifamatorana ny naina apitsaka satria olona hitondra hafatra ireo ho avokana ireo fa tsy hanao fampimezana eny anivo ny fiarahamonina fa hitondra hafatra ny fiarahamonina solom-bava-mbahoaka ny apinga zany ireo andiany zay ampianarinay ireo zany ao anatin' zay zavatra zay dia ny tena mampiavaka ny fampianarana ao aminay moa zany mamepona mazava ho azy izahay rery manao fampianarana mamepona eto amin'ny Madagasikara angambany fa mbola tsy nisy tonona hoe mampianatra kabary mamepona afa-tsy zay 20 taona zay dia izahay ato amin'ny apinga irery any ny letany kabary zay ampianarina andreo zany dia tsara petsaka tsara ny letany inona le letany dia davina fitondratena aloha tsy maintsy tsara petsaka tsara rehefa hitondra fitenenana ianao tsy maintsy tsara fitondratena fa tsy olona sanatsiavina olona mpandrindra olona nefa izy indray mpanakorotana dia tsy maintsy apetsaka tsara zay vita ny resaka momba ny fanitsiana batana dia miditra amin'ny resaka saina indray tsika dia tsy maintsy volena hoe izao ny zavatra tsy maintsy takina amin'ity kabary dia vita izay zay vao miroso amin'ny fampianarana amin'izay zany hoe olona vonona ny amin'izay anay zay vao mampita ny fahalalana amin'izay zay dia petsaka ao an-tsainy zareo mpianatra izany resaka momba ny fampianarana kabary. Ina ho an'ny 20 taona manaraka? 20 taona manaraka aleo andeha mandeha dia vitantsika ny toy an-tantara satria tsy laza resaka tsy ho vita satria sao dia betsaka fotsiny ny zavatra rehetrarehetra fa aleo zay kely vita no holazainay aminareo manaraka eo ihany fa mandroso foana zay amin'ny resaka tontolon'ny kabary zay tsy naman'izay memotra fa androso lalindalina izay avy eo.
Ny fidirana dia ny alahady fa 7 volana novambra, ny sabotsy fa 7 volana novambra, ny alarobia fa 9 volana novambra amin'ny toerana izay efa voatonona teo aloha, miditra amin'ny 2 ora dia mirava amin'ny 4 ora mandritra ny 7 volana ny faharetan'ny fampianarantsika mazava ho azy fa mamaimpoana moa izay resaka fampianarana izany. Manampy soatoavina lalaina ny tahiry fahendrena filompanorona ny afaka mangatakoa ianareo hoe izay atao ana azasika aiza le babambe sy atora zao raha tarana rehetra hoe sady zay da toko retina mapikabary rehetra aleo zalamba akafakafamony kely a na isanazy mampisaka madalamba tsory zareo ihany e fahitana zareo mihitsy aloha dia efa mahafinaritra be tarindrara motsika mbandamba mba mikely sa eno zareo
Ratama tia kamzanch tamna chun patapaka ranni ban chimchi kamzanch ni chun ka kacha ka huwe tia ka dere cha ini atut fa nimta je ban kun mana tu miak cha tabla kibe ni miak lang chuvuk fa nisan stare piavna chiba mina baramna kuch fana inu masika kursi ke manakabi katsi alala tupu andesika tupu yara kaitangana kaibabak yari tanga tika tupu andesika yara kaibabak panatli yankua utainao tena la zavunaita wanaulirani amnenao Jesusi amen abakampete kasika tupu sori tukula makasiti katupu bafi datang dari fuara rifona beca di dula tulana tu isau ni fandara putona tsika eto amtian wanitia ni fizarana voalohany dia kabary fandibiasana manana zao teny batamy fatao makazo fatao le tendrombohitra ny tera doasa ny tera doarano aloharano mpiran'izao fikambanany zao ka mpanajana lehibe tompoko no anatsona anao ande matofolohan'ny apinga tao mafimafy le teraka tompokilafobafy tompokilasy tompoko vavy raha tsy Jehova no manao trano dia miasa foana ny mpanao azy isoran'izy satria izy no natozao atsika tsirairay avy manaraka izany dia isorana daholo ireto manam-pahefana atao rinako reto eo ny ao avao amin'ny talian'ny kabinetsa indrindra fa Andriamatoa député solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay efa teto izy tamin'ny taona manaraka mbola tonga eto indray izy amin'izao fotoana zao ka dia isorana indrindrany amin'izany tamin'izany fotoana zany moa izy dia tao amin'ny fampianarana no ny arahanay ny fampiresaka ary ny fampitohy foana izany hatramin'izao izy vao fity-bahoaka izao ka misaotra mankatsitsaka indrindra anao Andriamatoa député eo ihany koa dia isorako ianareo mpianatra ireto satria ny antony isorako anareo tsiraray avy dia raha taona no jerena dia kely ary zandrinareo alavitra ny tena kanefa napetsaky nareo tena hitondra nareo dia ankasitrahana indrindra nareo ka miendrika tehaka ihany koa nareo naharitra hatramin'ny farany amin'ity resaka fampianarana ity tsy adino ihany koa ianareo fianakaviany izy tsiraray avy reo fianakavian'ireo mpianatra ireo ry avanyreto andianyreto votsara-pitenenana va ianao ndreo efa misy kinga noho izany raha misy lanonana any aminareo any natsanatsiavina favorina dia efa maefa ny zavatra rehetra amin'ny alalan-kabary ireo ampianatra izay andiany pinga zay avoaka ny pianatra aza mitady mihafa intsony fa ny atsika ireo efa vonona toy izao indray ary ny fandaharana manaraka atao amin'ny apinga dia mitoy ny fandalinana ary amin'ny fahaenina amby folo ny volana ho anareo fianakaviana amin'ny fahaenina volana novambra azafady ny alarobia fa 9 volana novambra ny sabotsy ny fahafolo volana novambra ny alahady mandray mpianatra vaovao indray izahay ireto avy ary ny toerana misy anay eto eo amin'ny LTP alarobia eo amin'ny Saint Jean Bomangakely ANS Ambefilo ary Fanoely imerina voany Talatamaty ary ao amin'ny Pingadoro sekoly izy io Tanjombe Ambohimanarina dia manentana atsika tsiraray avy mianatra zany resaka
resak'olotsaina zany mirary anareo ihany koa ary mbola manentana anareo mbola hiaraka isika ao anatin'izay tsy ho lava resaka satria betsaka ireo mbola andray ny fitenenana efa maro ny anatsanatsa zay nytenenina aminareo ka hoia hoe ampiasao ny talentanareo ary mandehana amin'izao herinareo izao ary miratro anareo engane tsy hisy anao tsinotsinona anareo na amin'ny fiteny na amin'ny fitondran-teny na amin'inona na amin'inona fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mbola tsy fikabary ianareo ka noho izany dia ho ela velona ny anareo dia tsara todrano aramiramira sotonika sosakabola mirasakabobara iny atompoko fa hofakasatsika ny filohany apiga dia hoe hoe tiaka ray tiaka roa tiaka telo tiaka tsisy iny atompoko nasytompoko vavy fa ny fiara tokoa na dia soa zaka misososa misisisikany amin'ireny sisin-dalana ireny mahasosotra ny vana dia soa zaka sosokoditra loka ka ifanjomboarina sosonify na sosokoditra ka misisisikany amin'ny sisinify na sosonify mahasosotra fa ny teny kosa na dia soa zaka sotry fangatsa atao vadin'olona dia mpiaka amin'ny refitrefitra nasana atody soandry mampazy raha mpianiny andia raha tsika mpiaka izy miarabanareo am'izao fahafitareo ny fianaranareo zao ary za tena anisan'ny tia kolotsaina mamalagasy tia ny kabary tamin'ny ataona teto maro zany mbola tany général misy tena fanabiazam-pirenena teto député ray zao amin'ny ataona zany dia inona nay zany zany hoe nahitako fahasoavana teto ary nahitako fahasoavana marainareny mpianareo miaraka aminareo ampinga ao anatin'izay ny zavatra zay hifanampiana hifanankalozantsika dia mbola ifadinika zay sy andriamatofoloa fa tsy maintsy mahazo ny anjaranareo nareo ho fanampiananareo soratomboramaka sy atomboary tetrika samy tetrika mambasyna fatoeram-panasinana fa tritrika sambatra mihoatra lavitra noho izany izao vanim-potoana iainantsika izao satria manatrika etona ny filohan'ny VMPA izany hoe ny vondro ny pikabary ankehitriny lay everina faratsatanana akaiky ny vava telonao rehefa vatin'ny volana atao amin'ity fikambanana ampinga itya manasanao ampanajany raha isika mitehaka mafibe izy tompoko lasy tompoko vavy sotra indrindra Andriamatoa talian'ny kabinetra eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay misolo tena Ramatoa ministra ny kolotsaina sy ny serasera Andriamatoa filohan'ny fédération na ny pikanto teny sy soratra Andriamatoa ray mpiany andiany izay solombavam-bahoaka voafidy avy eo amin'ny boriboritany fahenina Andriamatoa filohan'ny fikambanana Apinga Andriamatoa isany filoha fikambanana pikabary sy fikambanana ara-kolotsaina ianareo andiany ary anareo olo manakaja maro tonga manontrona sy manome voninahitra izao lanonana ara-kolotsaina izao tompoko lahy sy tompoko vavy itsikitsika tokoa nandeha Ambohimanga Voromanga nandeha Natsahandinta alasorany sy tafandro maraina fa niary nila sasakalina Amboropotsiny namo Betsiririny nanaitra saingy raha mijoro eto Ambato mitsangana ny tenako tsy tahotra ny Bemarivo na enatra ny Sakalalina fa fitiavana ny Sondrarina rariny sady hitsiny tokoa tompoko lahy sy tompoko vavy isany raha mijoro eto ny tena amin'ny anaran'ny vondron'ny pikabary ankehitriny satria lanonana tela lanonana izao atrehatsika izao ary ny voalohanteny dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe satria maro tokoa no nikasa tsy vitsy ny naniry hiatrika izao lanonana izao saingy isika navela hifankahita sy fanatitafa faharoa manaraka izany dia ny volana azafady Ndraimbava ara-nonona ihany koa teny fialatsiny tsy ho lava tary amin'izany anefa ny tena fa ny andro efa dila ihany ka avy dia niventin-dresaka no hoventesina tompoko lahy sy tompoko vavy fikambanana Apinga dia fikambanana iray mandrafitra ny vondron'ny pikabary ankehitriny izay misy fikambanana 5 ao anatiny tamin'ny taondasa dia efa teto tokoa isika hoe Andriamatoa solombavam-bahoaka
ary mbola mifanariketo isika ankehitriny izany no pirofo manambara fa velona izany fikambanana apinga izany a ary velona eo anivon'ny fondrony fikabary ankehitriny ihany koa raha ny adidy sy ny andraikitra tanterahano zany fikambanana apinga izany dia isan'ny mandrafitra ny braony fondrony fikabary ny filohan'ny fikambanana apinga ary tsy ny eo anivon'ny vondrona ihany no asa lehibe ataony fa ao ihany koa ny asa araky ny fikambanana azy satria ny vondrona tompoko dia tsy mitsabaka na miditra amin'ny raha tokantrano fikambanana fa mivantana ary mifanampy amin'izay tokony hifanampiana ankehitriny teraka indray ianareo andiany izay ny volavolaina atao anatin'ny taona iray koa voalohany dia misaotra nandriamatofo loha sy ny birao mpiara-miasa aminy izay nitoto na fotsy ka nahandro na masaka na toy izao anareo ary atrehana sy manatro maso pirofo mivaingana tsy azo takonana faharoa manaraka izany dia misaotra anareo satria zany fianarana kabary zany tsy ndray andro tsy ndroa andro araky ny eritreretan'ny hafa fa taona ray farafakeliny ka dia misaotra makatelona anareo miaritra atao anatin'izany fotoana lavalava izany ary eto ihany koa dia miarahaba ny tenako amin'ny anaran'ny vondrona miarahaba anareo andiany natotosa izany tingana lavabe sy lehibe izany ary miraripo raha mirary araky ny maray aman-dreny na dia zanaka aza manoloana ny volofotinareo andiany izay voaka mirary anareo haleo alasy eo amin'ny sehatry ny kabary sy ny zavakanto ka ikapa hitan'ny tolony andidy hitany vaniny tsy homena maso mijoro ho reharehan'ny ankohonana zay misy anareo reharehan'ny fianakaviana ny tany amamonina indrindra ny firenena iray manontolo zany tompoko lasy tompoko vavy no aza petraka manoloana ny fahalavorariny zao fiatrenanareo zao eto mpamarana na dia makasitraka makatelona misaotra indrindra amin'ny finiavana lehibe nataonareo sotra tompo hoy ny tenin'ny tolo manao hoe velotsolatra izay tsy izy ny mpalandanitra andrefaniny fa ny mangasi mena mielanelana volomparasy ny manja no tonapaky ny maitso tanora ny ranombalany petina fotsy mahakatsakatsaka ny tendromba ohatra madinika tinaza masy to milomano amin'ny famirapiratany tonga lafatra ka moa avatsy toy ny sambo maromaro misonienky amin'ny ranomasiny fahazavana tonga fandra aoka ry lafa feno aravony isika zao atao fahoana eto amin'ity kianja maintso nanala mahitsy tya ny pitisy mikanto ny teny tehaka mafy be tsika mianakary andriamato talian'ny kabinetra ao ministera serasera sy ny kolotsaina zay misolo tena andriamato minisitra andriamato solomavahoaka madagasikara voafidy tao amin'ny Antananarivo fahenina sady ray piazo olanonan'izao andriamatoa filohan'ny vondron'ny pikabary ankehitriny na VMPA andriamato isany filoam-pikambanana rehetra zay manatrika eto ianareo pikabary manatrika etona ianareo andia na ny piofana nareo pikaroka mpandalina zay voaka tamin'ity asandratra amin'ity androny ity tompoko lahy sy tompoko vavy isany zay tsy avahana taky ny ketsa tsoritsoritana taky ny volo tsy asina tsipriany taky ny didy savony fa daholo be tsy manavaka tompoko lahy sy tompoko vavy za tsy dia mahay mikabary fa nytaletaky mpanao sary noho izany ty tenetitya azavaiko amin'ny sary ty voalohany indrindra dia zao ny tsarona isika rehetra nireo tafahoana samy salama tsy nisy nahary narary dia noho ny fitahiny lay zanahary ka dia soratsika mentsika dera sy voninahitra izy amin'izany fitahiny atsika mianakavy zany tompoko lahy sy tompoko vavy ny ranonomorina dia noho ny vato fa ny telako no mijoro eto dia ny amin'ny mahafilohan'ny fédération na mpikanto teny soratra na FMTS za ivovonana hikambanany fikambanana rehetra eto Madagasikara ny pikabary sy ny mpanoratra anisan'izany ny apinga anisan'izany ny pikalo anisan'izany ny fipima ao anatin'izany ny fahalobolana sandratra ao anatin'izany ny fikahoanany avatsupem zay rehetra mikirakira ny teny soratra dia miombana ao anatin'izany fédération mpikano teny soratra zany zay vovonana anankiray najoron'ny ministera mba hitambara antsika mianakavy
fa ny ministera ny kolotsaina dia tsy manampy olona anankiray na manampy fikambanana anankiray fa manampy fikambanana amin'ny alanan'ny fédération a ka raha misy zany raha oharina ny baolina kitra sy ny anina zany ny tenako dia zany atao hoe président Amady fa atsoatsy a dia anendry indray tsika président hafa indray a isolo hafa zany hoe ny tenako eo ihany satria fa mandaroa zao no nateto a dia ny fifaliana anahy dia mifaly foana mahita mpianatra be dia be mivoaka eto amin'ity sehatra maintso ity a zay karakarainy sy avoakan'ny fikambanana ampinga miresaka Andriamato dirikaby eo zao dia hoe ny ampinga kosa aloha dia tena anisan'ny mahafinaritra fa anisan'ny fikambanana matanjaka telo a ma afeno a kianja be ohatra zao a rehefa mamoaka mpianatra tehaka mafy be ho an'ny ampinga dia mitsojana amin'ny ampinga tsy vaky fovorana fahavaratra tsy tapakagady loataona tsy nolapoditry ny sopotra tsy tapakara salaka vory vahoaka tsy voky tantely vao tambavina na voky ronono vao fotsy bobo tsy voky vomanga vao beloalika fa omamo tinyny vola angidy lavitry ny faty ary tsy saraka amin'ny sambatra sy ny mananjara aneny ampinga dia mirary any ampinga mba tsangoloary hatrany ary anareo andihy tsy manareo zay nivoaka androany dia mirary soanareo tsy latsakondany anareo fa ny kabary zay ataonareo anie mba kabary hitondra voninahitra ho an'ny tenanareo ary tondra aja ho an'ny fianakaviana sy ny sehatra zay isolonareo teny zay teniteny fofo izay ihany ny teniko fa ny teny moa tahaky ny finday ka mifofo nikelikely ihany ny mahatsara azy ary tahaky ny rambolo mibory a ka sady foy a mienjana zay mahatsara azy sao tompokila makatena tompobavy avy amintsika le tehaka to ataovy mafimafy le tehakao fambololatsarerakytsika zao ataovy moramora ny tehakao fa sao dia marary ny tananao mankasilaka tompokilasy tompokivavy a tehaka mafy ao an'ny filohany afmta saritsika tsiraray avy ankehitriny eny ary tompoko a fa manimanitra voasary tokoa ny mantsy ny eny ambojafy manimanitra kombandravana eny talata volonondry manimanitra ovy sy ranovisy atsirabe fa reto amintsika kosa tsy mba manimanitra ranomanitra na manitry ny asaramanitra fa manitry ny antry ny fanandratana ny mpianatra andia ampinga ankehitriny ary manetoety zany anitra izany satria manatrika etona ny talehan'ny kabinetra ny ministera iserasera sy ny kolotsaina raha isika mitehaka tompoko lasy tompoko vavy izy a ampanazana tompokoa no andraisana ho sitraka stelina tompoko mankasitraka tompokolahy Andriamatoa solombavambahoaka ny Madagasikara Andriamatoa isan'ny filohan'ny fédération mpikanto sy ny teny soratra Andriamatoa filohan'ny vondron'ny mpikabary ankehitriny Andriamatoa filohan'ny fikambanana ampinga ianareo olo-manakaja na saina amin'izao lanonana izao ny voalohany teny dia mitondra ny fialantsiny Andriamatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina lalatina Rakotondrazafy Andriatongarivo satria dia teo am-piangana anatrika nyzao lanonana zao izy no nisy antsomaika mahakasika ny andraikitra zay saniny amin'izao fotoana zao ko dia naniraka ny tenako izy a isolo tena amin'izao lanonana fanandratana ny andiany faraky amby folo ny mpianatra mpikabary ampinga izao ko dia natseto ary a ny tenany a dia nampitondra afatra izy a ary mankasitraka tokoa ny araba mankalaza amin'ny ampinga amin'izao andro lehibe izao a satria dia zava-dehibe tokoa amin'ny kolotsaina malagasy a ny fanandratana mpianatra mpikabary ny kabary moa dia tafiditra ao anatin'ny singa izay mampitoetra ny atao hoe mahamalagasy atsika ary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia mametraka hoavo izany mahamalagasy zany a ao anatin'ilay fiteny filamatra hoe ampo pirenena sy ny fitiava-tanindraza ko dia arabaina ianareo telonjato mianada izay hoasandratra ho pikabary androany satria nandritran'izay volana maromaro
raha ny tsolontsofina zay nampitaina tamiko teo a dia teo amin'ny heritaona latsaka teo 7 volana no niarahanareo nianatra nyzany fikolona ny teny malagasy izany ao anatin'ny fahaizana amin'ny teny voafon'ny hoe pikabary koa tsy ho lavatary aho za tsy pikabary raha teo a mety ho resiny zay efa nandray ny fitenena teo indrindrandrindra ilay zandrilahy solotena ny teny teo a ary hatramin'izay ny teny teo tsy ho lavatary aho tompoko lahy sy tompoko vavy a fo dia mamerina ny fankatelemana amin'ny fiantsonareo nanasanareo ny ministèren'ny serasera sy ny kolotsaina anatrika izao lanonana izao teo ihany koa moa andriamatoa solombavambahoaka dia fa nanome tsilontsofina ihany koa izy teo ampitoerana teo hoe samba nozy izy tamin'ity taon'ity a vao nisy ministera zay piahy ao anatin'ny sehatra pikabary dia ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tonga nanatrika n'izao lanonana zao ko dia ambarana eto ambarana eto a fa ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay misy anay amin'izao fotoana zao a dia rehefa antsonareo zahay na maraina na atoandro na alina dia tonga somatsara zay tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka zany dia mahavelombolo tokoa mahita anareo rehetra mahafeno ny kianja maintso nanala mahitsy toy izao koa orarinay amin'ny taona manaraka sy amin'izay taona rehetra ho avy a fa mba hiankatsehatra avoavo sy mahafeno olona maromaro akoatran'izao nareo a dia hiakatra eny amin'ny palais de sport et de la culture eny Mahamasina ary fantatray a fa ofenonareo tokoa io toerana io koa zay no ela zay no lava fa mamerina ny fiarabana sy ny fankasitrahanareo a eto anivon'ny apingy ary indrindrandrindra mankalazanareo ny tenanay a ary ambaranay fa misokatra izao lanonana izao ho fakasatsika azy dia tiako ami'refitrefitra tompoko lahy sy tompoko vavy eny ary tompoko fa toviteny tokoa ny ao ambadika rehefa hitany anoloana fa raha nianona miafy nyendrika dia lasa ambadika anoloana dia ny mpandalina no antsoiny tonga dia avaria misisyria raha tsy mabakoly raha soa zafinirina dimbiarmanga raha veloary soa ary vilolona raha voary soa maminy aina saolotena raha voary manana entso raha zana malala bertina raha lijaona rijarson célestin raha ndriambololona Jules raha ndrianary manana José Michel herinandrena tenaina Rodolphe Randriampanarivo James Orlando Randrianiaina Roger
Rafit Jean-Claude André Anjatovo Onjatina Jean-Michel Rakoto Arsan Jocelyn Rado Andrenjaka Tanjonaniaina Andrena Tenaina Mamy Tsara Zafy Vatry Farany Rakoto Armanana Vonjy René Rakotondrasoa Samuel Manassé Jean-Patrick Rasafy Mandimby Richard Rakotondrasoa Julien Rafaralahy telo Tolotrarivo Timothy Razafy Niaina Andonirina Edith Roger Rafal Manantsoa Jean Randria Mahery Jean Marcel Randria Mitaintsoa Hernamin Nambintsoa Mejanahary Tsilavina Roland Ary Nirina Fanomezantsoa Julien Eto zany dia ny mpifanana ndratra ny fito volana monsona raha mahery manana angatara zao hitsangana ny nareo eto amin'ny rehetra mitsangana daholo zao le mitolorana mafipaizana izay hotolorana maripaizana raha soamanarivo Erwin raha Hermiena Faranirina Ancha Andria Miranto Mira Antsua Faranta Rasuan Malala Anjiniena Ratia Nirina Michel Lakarina Rafael Sulu Nirina Odil Nantenena Beriak Ramana Ndraibe Kunena Ambintsua Randriana Suso Finambin
Razafiasoa Bernardine. Razafiasoa Bernardine. Raharom-bola na fitiavana raha kotondramanana anjarany mendrika fitahina feno soa Sandra Ramosoa Tsilava. eo ny eny amin'ny RTP-Alarobia, eo ny any amin'ny saison Mangakely, eo ny any amin'ny Fanuely, Imerina, Arvona. Ireo zany rehefa natambatra dia nasandratra androany dia 300 isa ny anany isan'ireo andia apinga zareo zany ireo 300 isa ireo dia zareo nianatra nandrisan'ny fito volana ny fianarana zareo ireo mpianatra ireo zany dia efa mafeny kabary rehetra mihitsy amin'ny sehatra momba ny tontolon'ny kabary zany dia vita andreo mpianatra ireo daholo izay rehetra izay. Efa maro zany tanora resilatra isa taona izahay satria andiany faraky amby folo moa ity misy atsika ity zao izany hoe isa 20 taona zay misy ny fikambanana 300 mahery foana ny fanandratana ny ataon'ny fikambanana ity noho izany zany amina arivo ny mahery any maromaro mihitsy ny mpianatra rehefa vokazy ary tanora ny akamarony ireo mpianatra zay nampianarina ireo. Mampiavaka andreto andian-dreto raha mihoatra amin'ireo andian'ny folo teo aloha. Ny mampiavaka ny anarany reto satria anarana miapinga ny andian'ireo nefa ny fikambanana miapinga dia ao anatin'izay zany manana sekoly tsy miankina izahay antsoina hoe école privée apinga tao mankalaza ny fahadintaonan'io sekoly tsy miankina io izahay dia ny tsangam-bato moa efa vita ny fanaovana ny trano amin'ny sekoly mihitsy ny tsangam-bato napetsaka ao anatin'izay dia ny famaranana an'izay 5 taona zay zany ny fanandratana andreto andiapinga zay isa 300 isa ireo ny lanjan'ny toeran'ny kabary amin'izao fotoana izao dia nany filompirnera mikabary tsy maintsy mikabary izy ahafahany mampita amin'io niza tiapitra hafatra dia tsy maintsy mikabary izy noho izany tsara toerana iresaka momba ny kabary eto amintsika amin'izao fotoana izao satria na ny fanjakana manao kabary na ny any am-piangonana manao kabary na ny eny anivony fokotany mbola kabary foana ny ainatsika tsirairay afaka manetana atsika tanora zany na ny kely na mbo efa lehibe ihany koa satria ny olona afaka ara-pitenenana dia mavita misy izao dia misy izany satria tamin'ny teny daholo no entina namoronan'Andriamanitra an'izao zavatra rehetra zay hitatsika izao raha te iova zany ny fiainanao dia mianara aloha miteny dia mihatsara ho avy ny lafi-piainanao rehefa avy eo. Mampiavaka fampianarana dia amin'ny fanaraka vanimpotoana misy amin'izao. Ny apinga aloha tsy manao salama mihitsy sanatiavina zany malaza maty amin'izao ny fampimezana kely tsy manao amin'izay zay fa mifamatorana ny naina apitsaka satria olona hitondra hafatra ireo ho avokana ireo fa tsy hanao fampimezana eny anivon'ny fiarahamonina fa hitondra hafatra ny fiarahamonina solom-bava-mbahoaka ny apinga zany ireo andiany zay ampianarinay ireo zany ao anatiny zay zavatra zay dia ny tena mampiavaka ny fampianarana ao aminay moa zany mamepona mazava ho azy izahay rery manao fampianarana mamepona eto amin'ny Madagasikara angambany fa mbola tsy nisy tonona hoe mampianatra kabary mamepona afa-tsy zay 20 taona zay dia izahay ato amin'ny apinga irery any ny letany kabary zay ampianarina andreo zany dia tsara petsaka tsara ny letany inona le letany dia davina fitondratena aloha tsy maintsy tsara petsaka tsara rehefa hitondra fitenenana ianao tsy maintsy tsara fitondratena fa tsy olona sanatsiavina olona mpandrindra olona nefa izy indray mipanakorotana.
dia tsy maintsy apetsaka tsara zay vita ny resaka momba ny fanitsiana ara-batana dia miditra amin'ny resaka saina indray tsika dia tsy maintsy volena hoe izao ny zavatra tsy maintsy takina amin'ny kabary dia vita izay zay vao miroso amin'ny fampianarana amin'izay zany hoe olona vonona ny amin'izay anay zay vao mampita an'le fahalalana amin'izay zay dia petsaka ao an-tsainy zareo mpianatra izany resaka momba ny fampianarana kabary. Ina hoan'ny valon-taona manaraka? Valon-taona manaraka aleo andeha mandeha dia vitantsika ny toy an-tantara satria tsy laza resaka tsy ho vita satria sao dia betsaka fotsiny ny zavatra rehetrarehetra fa aleo zay kely vita no holazainay aminareo manaraka eo ihany fa mandroso foana zay amin'ny resaka tontolon'ny kabary zay tsy laman'izay memotra fa androso lalindalina izay aveo. Ny fidirina dia ny alahady fa 7 volana novambra ny sabotsy fa 7 volana novambra ny alarobia fa 9 volana novambra amin'ny toerana zay efa voatonina teo aloha miditra amin'ny 2 ora dia mirava amin'ny 4 ora mandritra ny 7 volana ny faharetan'ny fampianaratsika mazava ho azy fa mamaikona moa izay resaka fampianarana kabary izany. Manampy soatoavina lalaina ny tahiry fahendrena filompanorona ny